dia atao hoana ty volan'olona amintsika Rindrema? Tsy hitako tsony tery Lila, mivadika ny lohako. Ny fotoana mihamanakaiky. Ny volan'olona amintsika tsy amin'arivona akory fa efa manaly ny raha mitambatra. Sady ilain'ireo tompony amin'ity farany volana ity daholo anie hony. Eny e, vao avy tany amin'ny Garavelo mihitsy aho zao. Tsy afaka miandro tsony hono izy efa niandrona nembotra fotoana hono tsika. Dia rasolo angamba no mety mbola hiandro kely tapa-bolana eo fotsiny amin'ny azy. Nefa raha oharina amin'ny Andravelo ny volana aty amintsika kely. Ary tsy hofatranon'olo ianao ka 3 volana be izao. Sady nilaza tamiko ny Ramatoa izay tompotrano fa ahoana? Hanao réparation kely hono ry zareo. Zany Dia mbola tsy tonga hono fahavaratra dia hanao réparation zareo e. Zany hoe mila vola izy zany ny dikany fa tsy mivantana fotsiny fitenin'ny tamiko. Tena lalina tokoa tiako. 5 volana tsara izay tsy niesako. Loza rerindreny. Zara raha mahita tselika kely hoaniny tsiroa. Soa aza fa mbola tsy misy zaza fa asa angamba izay nahazo. Marina moa. Zaho koa mba miezaka amin'ny sasalamba sy ny pasoka ihany fa dia tsy maharaka e. Sady mbola marefirefy ihany ny aiko. Ka izay indrindra e, ianao koa aloha aza mamono teny e. Sao dia mba hiverenana iny aretiny fandroany eo indray vao ho asa angamba. Iny ianao niditra hopitaly 2 volana iny ange zao no tena nahasahirana be antsika toy izao e. Okary. Voatery ny trosa ty tsy ty roa. Ka tsy mahatsindra ny Arindrema e. Efa mba afaka mitsangana ihany atsinina. Tena aleo mitandrana mihitsy fa ny fiverenana ny tena loza e. Reno tsara angamba ny tenin'ny dokotera. Raha vao vizana kely fotsiny hoy izy. Dia aiza indray angamba no ahitana vola raha sanatria misy zany. Ary maninona moa zao ianao io mbola tsy matory foana e? Miandry ianao anie ahy. Miandry ahy? Na amin'ny 12 alina za vao tonga dia hiandry ahy ianao. Za hitanao fa tsy maintsy mbola mitady mivezivezy any rehetra any. Ka efa saika andeha atory mihitsy nge ahy teo e. Fa io aloha sakafonao e. Vary sosoa sy totom-boanjo misy siro nataoko io. Aloha tonga dia hihinana ka. Masotoa e. Ary taizako ianao no nahita an'ireto totom-boanjo be dia be reto e. Vao andalana nentin-dramary avy any Atsirony Mandidy ireny. Tonga nikeo mantsy ry zareo e. Dia mba nomeny 4 kapoaka sika. Ny 2 kapoaka io nendasiko eo avy hatrany dia nitotoiko. Ay kosa, misaotra azy. Ndrema. Ahoana? Efa nivakianao ve ity gazety androany ity e? Avy ianao e. Aingany e. Eny e. Mbola tsy nahita gazety androany mihitsy aho zao. Avy moa fa tany amin'ny ranary mantsy ity no hitako. Jereo nge ty ambany ity e. Io. Mila olona hanao gardien, tokatena na efa manambady, mbola tsy niteraka. Dia 2 volana no fetra. Toerana ivelana Antananarivo. Karama. Jereo tsara io Rindrema. Aiza hoe? Karama hony a. Andriamanitra. Napetany ato mihitsy. Vola be ho a. Aiza hoe? Io re eo amin'ny farany indrindra io. Andray. To vola be amanetsiny. Ka zany ho ako. Fa ahoana? Zaza mba gagako. Gardien nefa no tadiaviny. 2 volana. Fa nahoana ny 2 volana fotsiny? Asa? Zay indray any ivelana Antananarivo tsy fantatra hoe aiza marina. Ka maninona nefa raha any ivelana Antananarivo azy ianao koa. Ary ty volan'olona amintsika ahoana? Ilozana izy? Makavansa aloha ka. Makavansa aloha anomezana n'ilay olona dia mandeha raha ohatra ka. Raha ety an'izany izy. Ka misy zavatra tsy mazava ao. Inona tsy mazava amin'io zao? Ka ty karama vola be ty ka amanetsiny 2 volana fotsiny nefa. Ka zavatra efa tolotr'Andriamanitra ange ty Rindrema. Natao antsika mihitsy angamba ty. Vady mbola tsy miteraka hony na tokatena sinandray ny tadiavina. Moramora aloha ianao fa tsy tsambiki mikipy amin'izany mihitsy ka. Ianao koa. Ka ianao voalohany aloha any ivelana Antananarivo aiza moa le toerana. Ka tsy ho anontaniana ve? Faharoa, nahoana ny 2 volana fotsiny ny fetra. Ary ny fahatelo inona no asa atao amin'izany ny karama be toy izao no omena? Ka tsy ny manatona any ve zany no aingana manontany? Raha mahaliana anao ny asa dia any ianao mahazo ny valiteny mahafapo tsara. Ao aloha.
rahampitso amin'ny valo tsy diso ao amin'ny riana faharoa varavarana dimy amby roapolo amby zato miaraka amin'ny karapanondro sy ny sisa zany. Izay zany ko de efa vonoina eo aloha ireo taratasy ireo de mandeha any ianao Rahampitso kinona indray ary. Kanefa tsy ho izaho rery koa aloha no kandida ao e. Mazava loatra e, zavatra efa navoaka gazety ange io e. Saingy tsy maintsy mba tsapaina ihany ny vitana fa sao de mba hanjarantsika ihany io. Zay aloha e. Rehefa tsy azo azy ve tsy ajanony e. Andray teny efa mivalo sasany maro. Taraka le ambody azoko ny tena navoatroko. Anarany mba nandeha bisy tahaka izay niezaka nandeha tongotra ihany e. Zay aza no haingana kokoa. Iza moa no nanako fa hoe maika. Tia izao angamba le trano. Riana faharoa varavarana dimy amby roapolo amby zato tena ato zany e. Ohatray reto lato sahady marina. Reto ve tsy efa izy 3 olona mahery. Rovindro vao vita. Tokivy sahady azy zany ka. Efa tonga eto ihany anefa fa aleo ilahatra e. Manaraka. Tre ary tomba vetivety ihany koa izy zany ka. Fa inona raha nyfanontaniana toana sa manangana dosie fotsiny. Manaraka. Andray olona 5 sisa ny eo alohako. Vita tao anatin'ny adiny ray mahery kely fotsiny ve le olona 30 teo e. Dadan'ny ray zany ka. Manaraka. Eny tompoko. Mantro ianao dia mipetrapetra Andriamatoa. Randremanantena tompoko na indrema no fiantso a. Ay, Andriamatoa Randrema. Azafady iny taratasinao. Eny tompoko. Complet reto? Eny tompoko. Tsara. Miditra amin'ny fantanina ary sika. Manambady? Eny tompoko. Mananjanaka? Tsy tompoko. Vonina andeha lavitra? Eny tompoko. Toerana amin'ny tokona ihany mantsy le izy fa tsy dia misy dalo akory. Mivavaka? Eny tompoko. Ary mihinana Andriamanitra? Eny tompoko. Mihin'ny avelona matotoa? Mihin'ny avelo ve ho asa na matotoa? Tsy tompoko. Ndray tsara, tena tsara. Tsara tao ohatra amin'ny vokalina. Misafontanana amin'ny alina no tiako lazaina e. Ka sa ve sa tsy sa e? Sa tompoko. Bon. Sa mamono olona? Sa mamono olona ve ho zany hoe raha olon-dratsy ka voatery aro tena tompoko. Eny fotsiny na tsy Andriamatoa Randrema. Mazava loatra fa tsy misy olo tsara vonoina zany fa tsy maintsy olon-dratsy matoa mendrika ho faty. Eny tompoko. Bon. Tsara loatra eto. Minute ratsy mba misafo sy ny sisa ohatran'ilay hoe matototo ihany. Tsy tompoko. Bien. Aloha tao tsy izay zao no andrasany. Tena très bien. Salama tsara. Afaka miaro toro sy ny sisa. Angamba salama raha ny fijeriko an'se zao a. Tsisy atahorana. Ary firy taona manao zao azafady? 30 taona tompoko. Ka vonina andehana dia Rahampitso aza? Eny tompoko. Très bien. Ny teny tianao lazaina Andriamatoa Randrema? Izany hoe voalohany indrindra aloha tompoko dia any ivelana Antananarivo aiza moa misy an'ilay toerana.
Manarak'izay tena ahoana ny ray volana fotsiny ihany ny fetrandro isana ateo aloha Andriamatoro Andrema azoko daholo ny tena ho fantatra hiditra amin'izay fanazavana indrindra isika rehefa avy eo le tiako antenanao dia ny hoe ny zavatra tianao apetraka ny fepetra raha misy zany hoe mila vola avansa kely raha mety tompoko satria aleo tonga dia tsorina aminao fa nanan'ny olona vola be ka raha mandeha tampoka tsy mandoa azy dia toy ny mandosotra ka tsy anaiky izy manaraka izany koa mila vola koa no manana ny dia ary ny farany mangataka 2 andro iomanana alohan'ny tena andehanana ny fepetra farany dia akiko Randrema ny fepetra faharoa dia efa ao anatin'ny contrat ifanaovantsika izaho miantoka ny frais de déplacement rehetra tsy misy volanao miarana ariary aza ary noho izany no mahasarotiny anaiky le fepetra voalohany nefa dia tsy maintsy mandoa io vola eo atomiko vo afaka mandeha mba tsy hitorian'ny olona tena mazoto ve nefa aloha ianao mazoto be mihitsy atomiko raha afa-po amin'ilay fanontaniana rehetra teo ianao nafa-po Andriamatoro Andrema tamin'ireo olona raiky amin'ny telopolo tonga teo dia 3 ianareo zao no lanolaniny vavoniko nefa raha misafidy dia aleoko ianao satria ilay voalohany mino ny mpamosavony efa nahita-petsaka ary ilay faharoa nety daholo ny valiteniny rehetra saingy efa lehibe taona ihany ka atahorako tsy havita asa tsara loatra bon fa ohatrina nefa ilay vola avansa ilainao efatra alina tompoko zato izy vola be indrayko no za tena mainka Andriamatoro Andrema ary noho ianao tena ao amin'ny lakaosy tsara dia tsy maninona fa ikeko ihany saingy manao taratasy mazava koa sika misaotra tompoko toy izao sy izao ary ny fandehanka eno tsara eny tompoko ny trano andrasana dia any Moramanga tanàna eo amin'ny 3 kilometatra miala amin'ny ville eo mba rehefa eo amin'ny 3 hectara eo trano ray lehibe mifitra 12 misy rihana zaridaina zava-maniry maro sy hazo fihinam-boa misy trano kely ray zay eo amin'ny vavahady fidirana mpivady efa lehibebe no mipetraka miandry azy eo nga rareza sy raha voavadiny zay no anarany zareo alika 3 Miko sy Dynamite ary Satan zay no anarale alika zay ny andraikitrasanao eny tompoko manampy analeza amin'ny fikotsakotsana ny tanàna manondraka zaridaina ny hazo fihinam-bo ny fambolena rehetrarehetra sy ny sisy mikarakara ny alika ary manao izay ahazatra azy ianao satria masika dia masika ireo alika ireo manampy any ramatoa Ravoavatondraleza ihany koa amin'ny fanadiovana ny trano lehibe grand nettoyage indro isan-kerinandro mety isy koa ny réparation atao amin'ny trano ny loko sy ny sisy izany hoe anao izay ahafatifaty ny trano mihitsy izy tomana ny client hividy azy zay ny tanjoko ary zay ny tiako ataonao io tanàna eo Andriamatoro Andrema izay nomeko anarana hoe Villa Emeraude no izy ao anatin'ny zava-maniry maitso mavana dia efa inefatra saika nisy mividy izy io fa tsy raikitra foana ka tsy maintsy atao izay alafo azy ao anatin'izay fetrandro hipetrahany ho an'izay dilo io ray volana io tsy maintsy lafo ny Villa Emeraude izany hoe miankina aminao amin'ny fikotsakotsana ho azy nyendrika asehon'ny tanàna ary indrindrindrindra ny lazany no alafo azy ka noho izany tsy maintsy miezaka ianao zay no mahalehibe ny andraikitrao sy anakaramako anao lafo dia lafo ohatr'izao Randrema azonao ve tsy ohatrany tsy dia arako loatra ny Andriamatoro Andremanalina eno tsara ary eny tompoko ny tenako Andriamatoro Andrema izany hoe miasako raha hazavany bebe kokoa aminao dia
mpanangona sy mpifidy rony trano tsy de tia ny olona rony tsony. Zany Na amity maika noho ny apiretana ary fitiako mora aloha zay aloha kojakotsako tsara avy eo iova endrika anintona sy atamana de amitiko indray rehefa avy eo. Raha mora ny vidianako azy be da be koa ny vola lanjo amin'ny fanamboarana azy ka rariny raha amitiko lafo kosa izy avy eo satria ny tanàna de tena miova endrika tanteraka mihitsy amin'izay fotoana izay. Raha ianao nge Andriamantoa Andriana no mahita ny Vila Emeraude rotona lasa zay tena gaga ianao fa tena tanàna aolo ankehitriny kosa de tsy fantatra ho izy intsony ilay izy. Ndrisy anefa araka ny vorazako taminao teo iny efatra saika nisy ny vidy hoa Vila Emeraude tsy lafo eny hatramin'izao. Ny antony de manangatra ilay tanàna. Ahoana tsara hoe Andriamantoa Andriamanala manangatra eny hono aloha ho an'ny miniminy foana fa tsy sako saloha fa manangatra ahoana tompoko? Asa fa reo olona roa voalohany saka hividy azy vonare zany tso zany fotsiny de takimotra tapiko indray. Ireo roa sisa kosa ny ray fa mipetraka 2 volana ary ny ray 3 volana tsy misy tamana fa niala daholo de nivarotra azy tamiko indray. Mazava ohatra fa atsasaky ny vidianany azy tamiko no hividianako azy amindray zay vao manaiky andray azy. Zay le afiram-barotra Andriamantoa Andriama angamba azonao tsara. Azoko tompoko. Bon no zany tsaomely zany ary de tato profo mihitsy ny tenako ka mipetraka tapabolana tao nanao fanahina mihitsy nefa de tsoriko aminao fa tsy mahita matotona avelo raha tsy nareny sofiko ka zay nataoko hoe tsao le izy tsao nefa de ahoana ary no antony tsy nahatamanandreo olona efa mipetraka atao reo raha izany tokoa? Na tsy fitiavana ny tanàna mihitsy no mpampivohevatra tampoko azy Andriamantoa Andriama na eno tsara eny mihaino anao na misy olona manao kasoparana tsy alafo ny tranoko na mitady vidy azy mora ka manao fanahiniana mampiroro sy mampatahotra ny olona mitady vidy azy na hipetraka ao. Zany hoe sabotage commercial zany Andriamantoa Andriama teknikin'ny firam-barotra atao aloha zany. Zara Andriamanala nefa hoa tsy manaiky an'izany noho zany raha zay no izy sabotage commercial no tsara ve za eny tsy maintsy atao zay isamborana ny olona manao sabotage io mbola vola be ambony io karama vola azy io no meko anao Andriamantoa Andriama raha azonao somatsara io olona io ka voavahanao ny olana zay le izy azonao ve fa ahoana moa tompoko no anaovanao hoe io olona io mety maro ange izy ary ataoko ahoana koa fomba fisambotra an'izany? Tio meko anao anampy anao sambotra azy iarovana tena Andriamantoa Andriama. To basy eny basy blety ty araza matahotra anao fa efa misy taratasy ara-talany ty ho an'izay gardien hipetraka ao ny hoe maro indray de aza matahotra anao fa olona tokona ihany izy ary vehivavy hoe eny vehivavy no re mitoloko sy mitomany ary mitarandray resaky misasakalina ary misy indray mandeha isam-bolana hono zany amin'ny fotoana tsy voafetra aloha mandritry ny 3 andro eo. Ay ve izay zany le fisioany zavatra tsy de misy tika eny tsotra mbola tsy misy olona voakenta na hain'olana folo ohatra eto Andriamantoa Andriama olona no mampiroro miseho angatra ao fa tsy maintsy ho tratrako aloha na olana na oangana. Bon zay ny amin'ny Andriamantoa Andriama ka ahoana mbola eny ve sa tsy eny Andriamantoa Andriamanala sangy erao tsara aloha mivadinao so tsy mety mandeha izy ohatra ka tsy ho afaka koa ianao andao azy afaka mijanona any amin'ny ray aman-dreniny izy raha misy zany nefa mahazo mitondra olona hafa ve namana lehilahy ho solony
hosolo niaraka amiko andra mijanona izy. Mahazo mitondra namany ianao izay olona fantatrao fa azo antoka kosa nefa ary tompona ndraiky taminy ianao am'izay fotoana izay eo amin'ny lafiny rehetra ka ianao indray no manakarama azy am'izay fotoana izay fa tsy santsony mihitsy. Mazava aminao? Mazava tompoko. Anao ny taratasy fifanarana ary sika izao. Raha pitso manome ny vola avance tadiavinao. Raha fakapitso départ. Ka eto amin'ny boloko eto no fotoanantsika. Tsy mitondra entana inona inona ianao. Lamba firakotra aza. Ay, izay fitafianaranareo mivady no entana sy ireo zavatra madinidinika ampiasainareo manokany. Dia izay. Rehefa tonga andray mahazo mifidy izay efitra tianareo atorinareo na any ambony na any ambany azonareo atao daholo. Ao amin'ny lakozon'io trano lehibe io ihany koa raha matory avao no mikarakara ny sakafonareo. Bon, venir ty taratasy ty indray matory andremba dia soniafo. Ahoana tsara hoe rindrema? Zany manangatra hono. So dia mba manahirana izany rindrema. Ko raha tsy zava-misy ve zany hiala tao daholo izay olona rehetra efa nividy an'io trano io e. Ka sabotage hono e. Sabotage? Dia iza ary ty vehivavy tokana hivadika totoa andeha hitomany misasakalina any an-tanànan'olona any? Le olona manao an'ilay sabotage zany e. Tsy mino an'izany andrema. Fa hoe tena angatra ve hoe ianao? Na mety ho mpamosavy keo angambany. Asa? Efa bebe ihany anie izay zavatra hitako izay rindreny e. Za mantsy efa nipetraka tany atsimotsimo tany ihany. Matahotra ka. Ka matahotra ary ve ianao dia tsy handeha e? Misy hitondrako any solo e. Tsy handeha dia ho aiza nefa? Asa? Eny amin'ny roneny ohatra mandra-piveroka. Ka aza medaladala eo rindrema. Za no faty tebiteby aminao aty. Ianao andeha hiaza angatra na mpamosavy any Moramanga any? Eny ka zao ary e. Ka miomana ary e. Alamy taminy daholo ny entana dia n'izao ka raha afaka pitso no manainga. Villa Emeraude. Tena tsara mihitsy tokoa ilay tanàna. Sady ngeza. Jeronge reto zava-maniry maro isan-karazany. Hoe, reto voninkazo marevaka mahafinaritra rindrema. Tiako be mihitsy. Ndray. Arabaina tonga zo eto amin'ny tanàna tompoko. Misaotra tompoko. Za no Ngiara Leza ary Ravao no anaran'ny vadiko. Miaraka mikarakara amiko ny tanàna. Ay, dia faly malala anao tompoko. Za koa re torako izany. Mandroa re. Misaotra indrindra. Misaotra e. Atao amin'ny efitra fandraisam-bahiny aloha re. Avy eo nareo mivady misafidy izay efitra tianareo hipetrahana tompoko. Reto miantona reto daholo ny fanalahidy rehetra. Efa misy numéro-ny daholo ireo varavaran'ireo. Eny ary tompoko. Atao ambadika ity efitra fandraisam-bahiny ity ny efitra famakiam-boky. Dia misy efitrano fandriana anankiray eo. Etsy ampitan'ny lalantsara lehibe kosa ny efitra finanana sy lakozia. Ato raha voavadiko no mikarakara ny sakafontsika. Tena malalaka tsara daholo kosa ilay efitrano. Izay aloha dia marina izy malalaka tsara mihitsy. Sady tsy fantatra mihitsy hoe trano taloha no navozona. Ino fa tena niova endrika tanteraka. Izany hoe trano tsara ihany izy ity taloha fa vao maty ilay tena tompony dia tsy nisy nikarakara intsony satria izy tsy niteraka. Ay moa. Dia lasa olo teny ny tanàna. Ngiarandriamanalina ny tena nanao mihitsy tamin'ny fanamboarana azy itiako. Fa eo angalo nareo mivady mandra-pifidinareo izay efitra tianareo atoriana sy asiana ny entanareo e. Fa andeha kely fa misy zavatra atao koa ambadika eo e.
eny ary migara leso. Rehefa vita zay fikarakarana ataonareo dia makanesa tsy hanefitra fihinanana fa efa ao raha matovadiko mikarakara ny sakafo ataondro e. Efa naplaza taminay mantsy Ngiarandriamanalina fa isy olona ho avy sady angamba tena refina mihitsy zao nareo a. Zany indrindra. Eny e, tsy dia nona loatra akory fa ny diny tena nahavalabalaka e. Dia izay nasehoko anao izay no faritra farany andrefana sy avaratra amin'ny tanàna ary Ngiarandrema. Eto kosa no faritra farany atsimo. Hitanao amin'izao fa voafefy tamboho avokoa ny tanàna. Sady feno zava-maniry. Ary ty farany atsimo ty tena mikitroka sy mandrovony indrindra. Mbola mila fanadiovana sy fikarakarana kely mihitsy izy ty e. Zay aloha efa nanao ihany fa tsy araka e. Ny eo voadio, ny eo maniry ihany ny ahatra. Ny tena koa miasa rery moko. Dre, ary iny ty vavahady kely ty maka izy ty ry Ngiaraleza to misy fasana ato ambadika ato zany. Ie, fasana io fa fasapony e. An'le tompotrano taloha namboarino azy io. Ay, ka nahoana no foana fa ngah izy tsy milevinao ka. Tsy hita popoka amin'ny fatiny. Tamin'ireny fotoanan'ny kotaba amin'ny 720 reny mantsy izy no maty. Ka toa hoe anisan'ny nentin'ireo vazaha kely nanaraka azy io angaha le ramatoa. Vehivavy angano tompon'ity taloha? Vehivavy. Tsy niteraka izy. Anisan'ny olona mpanana be tetỳ amin'ny tanàna zany ry Ngiarandrema. Efa 10 taona lasa nge zany tantara zany e. Dia foana ny fasana? Foana io fasana io. Nefa dia vita tsara tokoa aloha. Efa niditra tao mihitsy izay sy Ngiarandriamanalina. Farafaravato tokana anao. Ka nahoana ny fefena be toy izao? Tsy isan'ny tany Ngiarandriamanalina intsony zany iny? Tena isany tokoa fa navahan'ny Ngiarandriamanalina mihitsy tokana. Noreo tsao miely e. Eny e, fa hony tokoa ary Ngiaraleza. Ahoana marina zany tsao momba ny tanàna hoe manangatra zany e. Zany hoe sarotra amiko ny teny aminao Andriamatorandrema. Samy manana ny finoany mantsy ny olona e. Eny e, fa ny hevitro no mba tiako ho fantatra e. Tsy efa ela nipetrahana teto nareo mivady e? Ie, raha vao nahazo ty trano ty mihitsy Ngiarandriamanalina. Na tamin'ireo mpividy roa efa nipetraka teto aza ve? Ireo mpividy roa voalohany. Dia niala aloha zahay rehefa tena nipetraka ireo roa taty aoriana. Zay vao niverina indray rehefa tsy tamana ireo. Dia hono dia nandre an'izany feo mitoloko sy mitomany zany ve nareo? Tena nandre dia nandre tokoa fa tsy mba honohono Zany. Tsy te laza zavatra betsaka aminao ary Ngiarandrema. Fa dia miseho amin'ny fotoana sy andro samihafa zany zavatra zany ary mampitsangam-bolo Marina ve ry Ngiaraleza? Tena marina zany ry Ngiarandrema. Lehilahy lehibe no tenanao an'izany. Zany hoe tsy olona mpahampiorohoro velively araka ny filazan'ny Ngiarandriamanalina zany fa tena avilo. Ka raha olona ve ny manao sangy ratsy toy izany tsy efa rotoko ireo alika ireo hatry ny ely. Ireo angeka tsy misomongy e. Ary vahako foana raha vao misy zavatra hafahafa miseho. Fa tsy nisy mihitsy olona voasambony na voakaikiny tamin'izany fotoana izany e. Izy ireo indray aza no miforo-drambo mitomany valala mantsiravina. Zany ve? Zay no nataoko anao hoe sarotra ho any ny teny marina e. Fa tonga ianao io dia ahita ny zava-miseho rehetra eto. Zany tengo zany nefa aoka tsy ho tonga anao any amin'ny Ngiarandriamanalina fa ho alany amin'izany mifanohatra amin'izany mihitsy aza zao ny zavatra tena tiano porofony eto mba halafo haingana ny trano. Nefa tena tsoroko aminao aloha fa ho sahirana ihany izy vao halafo an'ity trano ity e. Eny e, misaotra anao ry Ngiaraleza tsy nanavina tamiko a. Inona moa ny ilazako amin'izany amin'ny Ngiarandriamanalina fa aza matahotra ianao e. Ny angatahako aminao koa dia mba tsy tenenanao zavatra betsaka amin'ny lila vadiko. Teneno mangindra matoa vadinao tsy tantara zany aminy e. Ay, izy mantsy olona bebe fanahiana sy sarosaro tahotra ihany ka raha izany no eny. Eny e, mametoky anao fa tsy teniteny inona na sitrotra azy izy. Resa dia lahy koa zany fa tsy resa behivavy e. Zany mihitsy e.
Ka ahoana tamana? Tamana ka sady tena mahafinaritra kosa aloha ny tanàna. Mahazoto ery mihitsy manondraka an'ilay voninkazo sy manampy andro-matora vao an-dakozia ao. Tena nahazo aina be sahady kosa aloha ianao e. Zany. 10 andro ainy nahatongavantsika fa mandro fehizay ny tanàna. Zay kosa aloha e. Tena tsao marina angamba le izy ka. Aza, ohatry ny misy ihany anefa fotoana mahafahafa zany Randrema. Hafahafa ahoana no tiana ho lazaina? Tsy haiko manazava azy ho Za moa hitanao fa tia mamaky boky io. Ie. De indroa aho zay tao amin'ny efitrano fitehirizam-boky tao no naninona ry Lila? Ohatrany hoe tsy irery zany aho. Fa ahoana e? Hitanao, ohatrany reny misy olona hafa miaraka amiko reny mihitsy ao amin'ny efitrano io. Zany a? Ohatrany misy mavodona. Indray mandeha aza neveriko fa hoenao mihitsy ny hiditra sy ny joro tsy lavitra teo. Ny traka tampoka nijery, taitra mafy anefa fa tsy nahita nizaniza teo. Tsy nisy olona hafa akoatra akory ny tao. Farany dia naleoko nalainaingana ilay boky sendra teo dia tany an'efitrano fandritsika any namaky azy. Zany very Lila? Mariny. Dia indray arivo izay koa tao ambony tao ihany. Nisy inona koa? Nitady ny misoa za ele zanaka saka iny. Dia tsy hitanay sy raha vao izay nalehany. Omena sakafo izy tamin'izay mantsy. Isan'andro izy tonga dia manantona ho azy eo an-dakozia ao foana miaraka amin'ilay zanany roa kely ireny. Rehefa tonga ny ireo fisakafoanana. Fa tamin'izay izy nitadiaviny eran-trano. Tsy ino ianao raha ilazako fa tao an-dala tsara na ino varavarana ny karatoka mafy be. Varavarana? Ino za nandalo. Le varavarana nefa midy avy ao aorianako ao. Efa hariva maisimaisina moa tamin'izay. Dia ahoana varavarana izy? Ka le varavarana efitra misy rideau mavokely io mihitsy re. Le efitra fahasivy. Ka ny fanalahidiny io anga miala ato ambany ato mihitsy. Ka zay ingeny nahagahagary ndremy. Tafatsatoka mihitsy aloha tamin'izay dia nierika moramora. Nataoko ty hoe hisy olona hivoaka na hiditra tao. Dia inona no nataonao? Verin-dalana mihitsy ianao nga ahoana. Ny vahako ny poignet fa nidy mafy be mihitsy le trano eniko ny karatoka teo zany. Kanefa nidinay tsara mihitsy io trano tao aoriana fanadiovana fakomaly. Ka izay indrindra nge ny eritreretiko hoe adinonareo angamba ho any nanidy an'io dia tsy voahidy. Natsoiko indray ny anaranao sy ny anaran-draleza fa niveriko hoe ny ray taminareo no niditra tao amin'ilay efitrano. Kinanjo dia tena sady tsy namaly nareo ny trano nidy be. Nefa io hevitra io anefa raha ny filazan-draleza no hevitra le ramatoa tena tompotrano. Le tompotrano taloha hevitra fatoriana zany. Ay, le ramatoa hoe maty ny vazaha nitondra aza-keriny. Iza nandrenesanao an'izany? Iza nefa tsy mahalala an'izany tantara izany amin'ny mponina tia manodidina. Na izay sy raha vao mandeha metsena ireny aza nge dia maheno resaka loatra izany foana. Mivavany olona nga izy ianao azo tapenany. Ka le iza nge hono izany tsy nivonoana teto e. Eny, fa tsy maintsy nivonoana tany amin'ny tondrany azy tany ihany. Ary angamba tena nampijaliany mihitsy aza vao nitaperiny ainy. Avela ho any izany fa zavatra efa lasa tany e. Mampieritreritra ihany aloha ilay izy Randrema. Misy zavatra hafahafa mihitsy fonosiny ity trano ity ka. Zay indray e. Marina nge zany Randrema. Ohatry ny manana tsindrimandry hafahafa zany tena izy zavatra ho hitantsika mihitsy angamba eto ka. Dia ity faritra ity izany no asain'ny Randrema nalamboarintsika ry Ngaralisa. Nisy lavaka be mibanabana mantsy teo taloha. Ty trano ity mantsy ange tsy hoe narodana tanteraka trano fotony tamin'ny fotoana nanamboarana azy. Zany mafy be le fotony teo aloha dia najanona teo izy. Ndriana ihany napakarina sy namafisina. Ireo efitra rehetra ao ambanin'ireo zany efa efitra teo aloha daholo. Nisy ny nampiana tamin'izy ireo ary nisy ny foanana natao bambaray. Ny lakozia sy ny efitra fitehirizam-boky izao no tena tsy nikitihana mihitsy.
fa nisy zo koa aza nge tao ambany trano to fa nitapinany. Vita tsara mihitsy le izy. Maimaika be aza nanaovana an'izy ity satria hoe maika hifindra hipetraka le olona saika hividy azy voalohanyko. Zay baiko rehetra vao raim-piasa tonga dia nitaterahana fotsiny amin'izao. Ka rano baiko momba ny antsika ity zao dia hosorohana tanteraka reto kirihitra sy zava-maniry amin'ity faritra ity reto fa ho asiana bassin eto. Zay mihitsy. Tao hoe ho asiana piscine koa aza fa mbola tsy fantatra aloha momba zay. Ka miandro ny materiel ho tonga sy ny baiko manaraka indray zany tsika fa dia fanomanana ny toerana fotsiny kamba zao no ataontsika aloha. Fa manino ianao Lila? Nofo ratsy be ary ndrema. Nofo ratsy hoe? Nofo ratsy hoe ahoana ka? Misy vehivavy zany ho tereny amoan'le trano fa voahidy ahona izy dia rehefa mivoako anefa le trano dia ahoana? Dia tsy trano ke le izy fa fasana ho ary ndrema ary tsy nisy olona akory ke tao fa foana le izy. Ka tsy le fahasapoana ao atsimo tanàna io ve no azonao nofo? Asa re ary sao dia mba milevinao amin'io fasana io ihany ara le ramatoa zany. Milevinao ve tsy ho hita fianao koa ohatra ny ada? Asa ka mety hoe ao ambanin'ny tany ohatra. Ka na ao ambanin'ny tany na ao amboniny ve tsy efa ao anaty fasana ihany zany e? Inona indray no mampanangatra azy ohatra no hitarainany hoe voainy izy? Ka mety hoe teo akariny ao amin'ny faravaravato izy ohatra ka. Ka mangina foka izay ka. Matahotra ary ndrema. Ianao indray zato izy no any Elitsao eto. Ndrema, tena nofisiko mihitsy nge le izy fa tsy tsao e. Ary nofo tena hafahafa mihitsy. Henonao ange fa vehivavy zarazara hoditra le izy. Misy tandro eo akaikin'ny orony eto ankaviany ary miravaka peratra ny ratsan-tanany rehetra. Fa inona nefa niomezanao amin'izany? Mampiomea. Hitanao trano tandro ao amin'ny orony ve? Efa hoe ho misy tandra ny orony eo akaikin'ny akaviako. Niperatra amin'ny ratsan-tanany koa? Tena nitaraina tamiko ane izy rindremy. Nanandratra sy nanakambana ny tanany roa mihitsy izy ny talao mafy tamiko. Tena tsy hitako mihitsy izy mampimenao amin'izany. Zavatra mampalahelo zany amiko. Ary na ny fiangaviany aza mahonena mihitsy mijery an'le vehivavy. Ary ho aiza ianao io e? Angatsy atoro. Matory somatsara io ianao fa za aloha aleoko mandehandeha ka. Tena tsy ahita toreto tsony koa angamba sady efa amin'ny efatra koa izao e. Ndrema, renao ve zany? Efa reko hatry ny ela teo fa za mitabataba mafy ianao e. Fa inona hono zany lazainy zany? Mantsina hoe ianao ianona azy? Mantsina? Tena vehivavy zany marina. Vehivavy ny tomany zany rindrema. Mangatsika be Ndray, eny tokoa ary aiza ary izany e? Ohatry ny ato ambadiky ny trano mihitsiny. Tena ao ambadiky ny trano mihitsy zany. Inona e? Ndrema, fa hoaizy tenao e. Ary atao iny ny basy. Aza mihetsiketsika io aloha ianao e. Tandremo rindrema. Eto ary le lapo de posy e. Tena vehivavy ny tomany sy ny taraina tokoa zany. Fa aiza ary izany e? Aleo voaiko moramora ny varavarana dia hivoaka ao alatrano zay. Ary aleo andady anaraka vodorindrina hoe jereo fa tomany fahalala-mba amin'ny alika. Inona tsara hoe izany lazay? Ka tsy le nofony lila daholo ve izany? Ary andraso fa manakaiky ny feo. Aleo tratrariko eto amin'izay
aiza aiza to tsy misy olona mazava be tokotany aiza ndray izy zany marina tsy avy any an-trano so de Ndrema lila maninona ianao ka matahotra Ndrema mariny ino ianao nefa avy atao trano indray nge le feo e aiza zany ino iny tena ohatry ny avy ao any efitrano fitehirizam-boky mihitsy izy zany marina ve zany Ndremy zany ve zany fa ino e aleo ary hoe ho jereko andrasonao matahotra ka matahotra Ndrema ndao ara manaraka e avy ao arinako koa ianao ary aleo voako moramora ny varavarana tonga de tsy lovo Ndrema tsy lovo tsy lovo tsara aiza aiza tsy misy olona tsy misy anizaniza ato nefa tena avy ato mihitsy nge le feo teo e eny e ohatra ny avy ato tokoa zay eno e zay nde le feo any tokotany indray Ndrema tena marikoditra marina mianao an'izany Ndrema ary ahoana arany tsy vahandralezany alika e asa sa tsy eny antsy lozandra le rotsiny Ndrema ino eny e renao ie inona ary feoana rojo eno rojo tsisaka amin'ny tany izy zany tena feona rojo mihitsy zany tena mandeha manodidina ny trano andratsy hoe ho jereko indray ka aza mivoaka antsony ianao Ndrema mariny tena tsy manaiky ny andehananao antsony aka hijery sy sambotra ny olon-dratsy nge no andraikitra anakarahmana eto rylity ka tsy olon-dratsy araky ny fiheveranao azy nge zany avelo zany Ndrema tena avelon'le tompotrano teto mihitsy agnamo zany ka na ino ianao na tsino de zay e ka tena tsy tatoko mihitsy ny ianao zany ka ohatry ny olona mijaly be mihitsy tsy te ianao zany ary Ndrema te ianao zany ndao ianao matory ka eniko ihany nge le izy na ao am-pandriana zay e tapeny ny sofinao e misy vovon-dandehazo ao amintsika ao tapeny ny sofinao tena loso ty Ndrema tena loso ty mariny de zay ny zavanyseho alina raha liza sahabo ho tany ho any amin'ny ray sasany alina tany angamba asa raha renao tsy reko aloha raha ny alina fa reo teo aloha rehetra de reko tsara avokoa na feoana rojo na inona rojo taritina manodidina ny trano le izy ka tsy maintsy mbola izy zany anio alina raha izany na melanelana 2 andro eo farafaratsiny satria intelo misesy foana hatramin'izay ary tena mahagaga ngeny tsy nandrenesangaran-dremana lasy tamin'izy teto e tapabolana izy no nijanona teto fa raha naharitra kely ray volana izy de horeny tsara mihitsy zany satria voalaza 5 andro izy tamin'iny de niseho le zavatra le izy koa nge miseho amin'ny fotoana samihafa e tsy fantatra mazava eny e ka zao no atao e samia miomantsika ka ze mandre aloha de miantso raha ianao no mandre aloha tonga de manatona aty satria aty foana ilay izy no miseho fa tsy any akaiky ny vavahady any aminareo antsiny sa ahoana hoe eny ary tsy maninona hitana zay tena marina amin'izy ity mantsy satria izay no andraikitra eto de ny ahitana pirofo marina na tena mpampiorooro tokoa na zavatra hafa ka tsy maintsy ataoko izay ahitana ny oringa raha liza na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona inona malasa ny eritreritra ao tena lasa ny saiko hoe sao de mba
raha leza mivady ihany ary manao sangy ratsy eto e. Fa ahoana koa ny fomba anaovany an'izany ary inona no antony? Asa ohatra hoe misy olona manan-karama azy ohatra manampy vola be ampitahotra an'izay olona mitady hipetraka eto mba azony mora ny trano na misy zavatra kendriny ao e, volamena na firavaka le raha matotopo-trano taloha miafina na milevina aby. Asa anjarako indray no meanao ka. Nahoana moa mety mitombona ange zany ry raha matora avao no manao mahatoto de raha leza miambina de zay tsy mampiraika ny alika satria mangina ho ianao no etony e zay ndray le izy aiza zany eno tsara zany mitomany zany inonao ve tena izy marina ary aleo iantso andraleza za koa ndeha naraka anao anika tsy hijanona rereto kosa aloka ndao ary e ento ny lampe de poche fa za mitondra pazy toy ty tanty eto raha leza ka ie tena izy mihitsy de ahoana ndrara leza renao ve efa tsy natory afa niambina mihitsy ka eno ianareo aloha e zay indray henonareo ve zany ary andao fa dia tsy nanatrano izy zany zao e andrasonareo raha matora vaosariliza andraso zay koa andeha hoanika aleo raha ngaha tonga de miaraka daholo ka aiza to tsy misy olona tena tsy misy nizamiza mihitsy oaka ary andao iodina dia tsy nanatrano ndray io tsy misy olona koa any jereo tsisy ninino ary aiza ry izany e ny feoko ohatra manako avavy zany avy ao an-trano ndray izy zany eno ngereto e tena avy ao an-trano zany tena avy ao tokoa mihitsy ka ndao ndray ary e ndao ndray ndao tonga de vaora leza aiza efitrano foana no ato zay ndray raha le feona rojo ato ambadika ato andraso hoe avy ao ambadika io mihitsy zany tena aviany tsy nanatrano izy zany andao raha leza hotratraritsika ndao aiza hitanao ve raha leza tokotany mangady be io e nefa nge le feona rojo tsy mijanona mihitsy nefa to tsisy ninina kosa tena tsy misy niza mihiza ny lika no tomandro valala ka inona marina raha nydika zo e tena manentika avelo mihitsy tsika rindrema marina e tena ny avelo le raha matotopo-trano mihitsy aloha io e ka inona ary ny atony mampanangatra azy toy izao e teo averina amin'ny toerana misy azy angavana izy aiza ao am-pasany efa nomanino azy re fa aiza izy zao e ary aiza no ahitana azy asa ianao ve adaly ka nentin'ireo vazaha milisy izy nefa manangatra eto zay no ataoko hoe aiza no ahitana azy aiza misy azy ono ary ngaraleza iza no anaran'le raha matotopo-trano fantatro ve Ramatora Sombolanoro no anarany efa lehibe sa mbola tanora to efatra amby 20 taona angamba izy maty zay tsy niteraka hoe ianao tsy niteraka ka iza raha no nivarotra an'ity trano ty tamin'ny Ngarandriamanalina raha tsy nitaranany mety ny fanjakana angamba Ngarandriamanalina zao no malala an'izay ko raha nahadiady amin'izay aminy anefa zao de ho sarotra satria izy tsy mino hoe avelo fa terorista papiorooro misaboty ny varotana ny tranony ka nahoana raha atsony izy anatsika n'izao zavatra izao mba ho hitan'ny masony ny tena mariny tsy vahaolana zany ny tokony atao de ny manadiady an'izay olona tena mahafantatra an'le raha matotopo-trano sy mahalala ny tantaran'ity tanàny ity zay koa aloha indrindraindrindra ny momba ny fomba nahafatesany sy ny toerana mety nitondran'ireo vazaha azy indrindraindrindra ka fomba ahoana nefa no afantarantsika an'izany
zavatra efa tany amin'ny 10 taona lasa tany ange zany rehetra hoe. Dia itsika no manao fikarohany za mantsy satria ndraikitra sy asako le izy. Za no mikaroka an'ilay olona ho an-tany iny. Oka fa hitako hoe oka ngara mafandry. Izy zany? Izy zany ary ngara leza. Olona niasa tao amin'ny tompoko vavy Rasombola Noro taloha io e. Ay. Mbola velany izy. Mafantatra tsara ny tantara rehetra ary nahita maso mihitsy ny samborana azy. Marina ve? Marina zany. Fa ahoana angatsy mba maty zany olona zany? Afaka nandositra? Sisapaty zany olona zany. Zany hoe noheverin'ireo vazaha mihitsy fa maty kinanjo naratra be fotsiny izy. Izy tokoa no mafantatra ny tantara rehetra. Vita ho azy zany ka aiza olona io zao ngaraliza? Efa nody eto Moramanga voaingany izy aloha. Fa teo izy taiza? Angatsy teto? Nitsaboana tany amin'ny hôpitaly Mararisaina tany Antananarivo tany. Niratra mafy nahazo azy teo amin'ny lohany no navoadona mafy ny sainy. Voatifitra izy. Voatifitra teo amin'ny lohany. Ny zavatra mampanahy zao dia hoe tadidy ve zao izy raha ho antanitsika sa ho very saina tanteraka. Ka inona zany ny hevitra Ndrema? Tsy maintsy miana amin'izay olona izay dia fa alohan'izany aloha dia anoratra any amin'ny solo anafatra azy. Isolona manao? Eny alaiko hiaraka amintsika eto izy amin'izay mba misy lehilahy matanjaka ho namako. Sady izay soloko ngefa betsaka ny zavatra sarotra ny arahana ireo lahy sedra sy nandrafy mino ary lila fa tsy maintsy voavahana ireo lahy ny olana momba an'ity tanàna ity dia toy izay lesy ny olana ary soloa misaotra lahy aloha namaly ny antso gaga tokoa zany lesy fa hono aloha sao dia miteraka problema aloha ny hipetrahako ato. Aza matahotra lahy fa zavatra efa mivinavinaiko hatramin'ny voalohany sy efa niteneniko tamin'ny patabe lesy zany zao tompon'andro vao tsy misy olana fa zany miantoka an'izay dépensany lahy rehetra eto. Ka hono aletsy inona zany ny hevitra ela? Zao lesy zany no atao tsy maintsy mihoana amin'ny ngara mafandry aloha tsika anaty tiana fandehan'ny rehetra tamin'ny andro ny samborana ny Ramatoa Rasombola Noro sy ny tantarany rehetra ary ny tantaran'ity toerana ity koa. Rovina rapitso aneo aloha mbola iandriandriny sehon'le avelo fanontelo ntsika. Misy zavatra tiako marihana koa ahoana? Momba ny toerana etombohan'le toloko sy hiaviany ary ny fiafarany to ohatran'ny ao atsimo atsinananao foana. Iaza matotoy zany lafindrima fa efa leno mihaza jola raha azo azaina lesy mampime mihitsy. Tsy maintsy vahana ny olana mpandro fahalemana ny tanàna lesy ry solo zay aloha ny ahalafo an'ity tanàna ity mantsy no tanjona kendrena sy asa nanakaramana eto. Tsisy vidy mihitsy anefa ity ary tsisy ho tamahana eto raha mbola manangatra ohatr'izao ty tanàna ity. Ka tsy tokony ho basy ange lesy zany no entintsika fa tanambokivoky na lakroasy baiboly na tapakazo ihany koa ka. Tokony ho zay mihitsy angamba letsy hatramin'ny natongavanareo izy zao impiry miselo ty? Indroa intelo foana nefa isaky no miseho. Ny ray mandeha lila na no fihafahafa ary indroa misy fisehoan-javatra hafahafa ny tranga tato. Ay misy an'izany koa? No tsara fa ho tantaraiko an'ilay fandehany dia mihaino Solo mifoaza amin'izay lahy fa manomboka antsika tsy matory fa fely ty zao am'roambe folo alina. Sura ve nefa lahy fa ho avy efa niteliny izy le avelony lahy zany? Sura letsy efa ny telefônina izy. Aza tary lila fa leo izy atory izy koa tsy mahatanty miaino an'le toloko. Zara azy izy resy torobeko. Zay le izy ihain'olona tsara ve zany zany relavy
tena henoko mihitsy. Tena vehivavy mitomany ary re mazava tsara ny tenina somary miketsoketsona azy. Ary andao amin'izay tsika selahy hivoaka moramora. Ndao. Anaraka vodirindrina moramora tsika. Ndao ary. Zay. Avy dia tsy nanana izy zany omeo aty le torse. Ahoana? Hita lavy? Tsy mahita olona nizanisa. Zao no atao letsy. Ahoana? Elahy miodina avy amin'ny havanana. Za miodina avy aty amin'ny ankavia. Hodidinintsika zany izy. Hodidinintsika. Amin'izay tsy maintsy ho tratra raha olona fa tsy ho afa amin'ny difotsony. Ka milasa ary ndao. Tena le dia tsy mihitsy zany feo zany. Aleo tsaikotsaikoko amin'izay. Tena avy aty tsy nanana mihitsy zany feo zany ka. Ary efa tena kay kely. Tokony ho tazako. Nefa tsy hita. Mety mamy fahalalany fika marina. Tazako iny misy olona. Iny angamba. Tena olona io aloha io. Sa iza? Solo, ndrema. Ela. No everiko le avelo. Efa sakitoraka savaty mihitsy Tena tsy hita. Zay mahavelo azy letsy. Ianony lahy. Inona? Le feoana rojo. Tena rojo marina. Ary eo alohantsika izy zany. Nefa aiza? Aiza tokoa? Mazava be mangadiady io. Jereo. Zay fa ohatrany hoe lasa orinantsika indray. Nandalo antsika izy zany fa tsy hita maso e. Asa letsy. Zavatra vafa marina tika. Tena vafa. Ka atahoana ty no fisambotra velo ndrema. Tsy misy afa-tsy ny fanady adiana momba ny nahazo an'le raha matotato letsy. Le raha soambolan'olona. Asoana an'izay mamantatra an'izay tadiaviny marina. Raha pitsika dia mandeha. Izy zany. Lila marina. Tena ilily zany mikikika zany. Fa ahoana ary? Tia, avelao izy. Avelao izy hoa. Lila. Fa maninona ianao? Ndrema, vonoiny zareo izy. Mijaly hoa. Mijaly izy ndrema. Izy Fino ty lazainao ry Lila. Iza no mijaly? Miorano aloha letsy ry solo. Miorano mangatsika aloha letsy. Lasa vetivety ary. Ty ary. Ty sotroy ry Lila. Sotroy aloha ty. Olo ty ry ndrema. Ahoana? Tena ohatrany mbola tsy tonga saina mihitsy kely zany. Zay ka. Zay. Felapelao fa mierikerika. Lila. Zay ka. Io fa mierikerika lesy. Ndrema. Lila. Ndrema. Sinona. Tena hita masoko e. Iza. Vonoiny zareo izy. Vonoiny zareo le raha mantotompitrano. Inona re tena zany Andriamanitra. Zarazara hoditra dia lava volo. Inona re zany Andriamanitra. Ahoana? Aiza no hitanao? Teo anoloany masoko teto mihitsy. Vehivavy miantso vonjeo dia mitalao mioka amin'ny seza vato. Teo mihitsy. Feletrin'ireo miaramila vazaha izy dia misy miaramila Senegaly ihany koa mikapoka karavasy anazy. Inona re ty? Dia mivoatra maratra be re izy ndrema. Lila. Ia aloha ianao Mijaly be re ramatory ndrema. Mijaly be re ramatory ndrema. Tena tsy tatiko mijery azy ndrema. Dia rehefa vonoiny teo dia nafato ny tanany sy ny tongony. Dia nitaritiny. Dia mivelesiny tamin'ny rojo vy. Mijaly be le ramatory ndrema. Rojo vy nitaritiny nanodidina ny trano ve? Dia rototrotsika be mihitsy ny akanjon'le ramatoa. Ka tsy te-hatiaro an'izany intsony ary reto. Mijaly be le ramatory reto. Zay zany mihitsy le hoe vao afao tena zay mihitsy. Zay mihitsy averena amin'ny toerako Zany ny teneniny. Ao am-pasana ve? Aiza nefa no misy azy? Aiza no ahitana azy?
Ameriana azy amin'ny toerany. Tsy janona tsy anangatra zany ty tanàny ty ratsy vitsy zay. Tena mijaly le ramatoa reto. Tsisy azo atao fa tsy mifanaovana fanadihadiana araka ny voalazany lahy andry Ndrema. Na isavany arsivany ny bureau-ny commune aza. Zay koa aloha no eritreritra hoe. Zay mihitsy ny azo atao e. Ny antota taratasin'le ramatoa rehetra tato. Raha leza angamba mety mahalala an'izay. Manao any ianao tompoko? Ianao ve no ngara mafandry? Za de za tokoa. Ka ahoana ry tovolahy anaty bola? Anka zany akory ngava saika mba hantangely zavatra aminao zahay. Hoe ahoana ry lekoto? Momba ny ramatoa Rasombolanoro tadidinao ve? Rasombolanoro. Tsy fantatro. Tena tsy fantatro ve? Sisy zany, mpanjaka. Anka olona nipetrahanao sy nesanao taloha izy io. Le nareo nipetraka teny Antsahantsaky e. Tena ohatry ny olona mbola very tadidy mihitsy ile tsy zany. Jereo ny eny e. Aiza hoe any amin'ny hôpitalin'ny Marasaina ve zany toerana zany? Anka tanàna nipetrahanareo taloha fony tamin'ny andron'ny fanjanahantany e tadidinao reo vazaha milisy. Vazaha milisy? Vonjeo fa tamiko zareo, vonjeo e! Vas, Oringara mafandro. Kiakra mafandro e. Loza fa tena midelirana ny lahy. Tena midelira. So de mba ahitandro zeto lety. Ngara mafandro. Tia, aleo anavitra ny eky tovolahy. Ohatray. Aza manitsy ny hafa efa roaly tian'ny ranovazy. Vonjeo ramatoa Rasombolanoro. Kiakra mafandro. Efa tsy maninona tsony ianao fa aza matahotra. Tsy maninona tompoko. Tsy maninona ianao. Ary ramatoa Rasombolanoro to hitako nafatony sy maratra be. Sa mijery aka. Aleko ny kipy. Mody maty. Izany ny efa maty. Relava zany tenin' zany foloha. Tsara lesy Ndrema. Tena ao anaty le nofony mihitsy nge. Ary mitovy daholo ny zavatra lazainy. Aleo le tsy andramana anotaniana ihany to tadidiny tampoka indray Rasombolanoro. Ino Kiakra mafandro. Olona tena mahatadidy tsara sady feny fahendreny ianao. Eny anaka. Na fatony Rasombolanoro de nentiny nakaiza. Tsy hitako tsony. Angamba maty. Olo nentiny tamin'ny fiara ve? Zay indrindra. Tsy nisy fiara hitako. Olona mitondra basy karavasy. Vazaha Senegaly. Nisy gasy io. Mpamaty. Nanondro any Rasombolanoro. Tratrarin'ireo miaramila vazaha tao an-trano ve ramatoa Rasombolanoro? Tao an-trano? Teo tokotany. Tia. Za avy ety Antsinana trano. Izy teo ambonin'ny seza vato. Seza vato hoe? Seza vato ve? Masika. Tena masika ireo vazaha. Tofirin'ny lohako. Vonja marary ny lohako e. Ok zay nge raha mafandro. Tsy maninona tsony ianao fa efa sitrana tanteraka e. Renao zany e. Ndrema. Tsara angamba raha mandetsika aloha e. To mampatsiahy azy zavatra betsaka loatra zao. So sanatria mampiombony aretinety na ampihetsika ny adalany ndraika ahitandrozy. Ndao ary velome ianao ry ngara mafandro. Velome. Ndrema. Ary ino nodidiny an'la? Ty letsy le seza vato nolazainy ngara mafandro sy hitany lila tao anatin'ny nofony
teto zany Rasombolanoro ny tratran'ireo vazaha. Ary jereo lafa eto tsy matsanana eto tsara mihitsy misy le seza vato. Io koa nge ny eritreretiko io e. Raha tsy aveto ny etombohan'ny feo sy ny hafarany dia mifindra ao amin'ny efitra fitehirizam-boky. Ka misy ifandraisana zany ny seza vato sy ny efitra fitehirizam-boky io zay lahy. Saletsy angamba so dia mba naleviny ato ambanin'ny seza vato koa sara ny fatin-Rasombolanoro. Tena tsy fantatra tsony na ao amin'ny efitra fitehirizam-boky. Ao ve tsy ho hitan'ireo mpiasa nanao an'ity trano ty letsy na Ngarandriamanalina. Kelany laza fa tsy nadina hatramin'ny fotony ny trano ary nisy zoiny tapenina teo ambanin'ny trano. Ka aiza raha no andro tanana an'ity trano ty ahitana ny fatiny raha izay no mariny e. Tsy anaiky an'izany mihitsy Ngarandriamanalina. Ahoana izy ny tsy anaiky rehefa tiano lafo ny tranony. Tena makarary ny lohako letsy ny mieritreritra an'ity raharaha ty ka. Lalina tokoa. Rehefa soa aviana reo ahoana fa misy inona? Fa misy inona indray e? Jereo ty sary hitako tao anaty boky ty. Aiza hoe? Io re sary tapaka lehibe efatra nainy sy efa vasobasoka. Jereo tsara ne vehivavy zarazara hoditra sy lava volo. Dia jereo tsara ny sisin'ny orony ankavia. Io tokoa hoe. Hitanao ve io e? Tandra. Tandra lehibe sady mazava tsara. Dia jereo koa ny ratsan-tanany rehetra. Jereo ty ratsan-tana mitazona boky. Feno peratra volamena rehetra. Ary vakeo ny eo ambadika ao. Andrasy hoe Rasombolanoro 18 février 1945. Taizy ty sary ty no hitanao? Tao anaty boky tao ty boky ty. Jereo nge sendra ny sotomboko tao amin'ny etazera izy ty. Hitanao le etazera farany ambany indrindra. Ary tena bokin Rasombolanoro marina zany ty letsy. Ary mety mbola voataira koa ny antota taratasiny ty olona ty nge. Eny e. Angamba tokoa letsy satria anisan'ny tena boky tranonay na izao paozin'izao. Ahoana re no fihetseham-pon'ny Randriamafandry raha mahita an'ity sary ty e? Mety ampivirina ny sainy tampoka. Na mahita an'ity toerana sy tanàna ty koa aza. Fa ny tanàna aloha niova be. Eny e. Fa misy ihany ny rakitry ny ela sisa tavela. Anisan'izany ny fasana sy ny seza vato ary ny kirihatra tsy nanana rehetra iny. Dia ahoana izany ny hevitra e? Ino ahoana tokoa? Aoka fa izay tokony atao hoe ahoana e? Ho alaitsika keto mihitsy Ramafandry e. Raha pitso dia raha pitso ihany zay. Mandrapahatonga zay afaka misava ny boky sisa rehetra ao amin'ny trano fitehirizam-boky eo. Fa tsy maintsy milaza migaraliza kosa aloha. Raha leza no nakandramafandry any. Efa ho avy mihitsy izy zay. Renika, ndreny tokoa ka. Manao anao Ngarafandry io? Manao anao Ngarafandry? Iza moa ianao fa tsy tadidiko ro lekoto. Za le tovolahy tany an-trano omaly e. Zay sy ty namako ty. Ie. Ay. Ary tranon'ny gouvernoura angaty? Tsy tadidinao ve ty trano ty e? Avy anao ange aty tsy nanana ty e. Hitanao reo kirihatra reo? Dia io seza vato io? Seza vato? Tena le seza vato ve ty? Aiza Ramatoa Rasombolanoro? Aiza izy? Ary avidy jerenao ato. Io? Fasana io? Tadidinao ve io? To fasany Ramatoa Rasombolanoro ve ty? Nisy namindra ty? Tsy tsy nisy namindra fa teo ihany ny toerana nisy azy hatramin'izay e. Teo ihany mihitsy. Ty le tranonareo fahiny ry Ngarafandry teto amin'ity seza vato ty no tratran'ireo vazaha milisy Rasombolanoro. Tadidinao? Tena marina zany. Izay vao tadidiko. Rasombolanoro. Nisy olona namadika anay. Malagasy mpamaty. Vonjeo e! Avotiny ena fa ho tratrany etsika. Vonjeo e! Ngarafandry. Vonjeo e! Mivereny ianao e? Vereny ianao Vonjeo! Tena lasa nandositra nazakazaka mafy marina. Vonjeo! Ngarafandry io. Aleo enjiana mihitsy Ngarafandry. Mivereny e! Ianao fa hipotra vahoandrefana fa za mindesy. Tsy izany Avotiny ena va?
Avoty e! Vonjy! De reny ianao fa tsy misy azantsony ho eo e. Tena tafitoina maro ny Njaramafandry. Jereo fa nietreka mafy tamin'ny vatony lohany. Andriamanitra ataona ratra. Njaramafandry. Na ratra nga ianao zany. Fa aiza zany? Eto e. Mahatsy tena tsara ve no io e aloha. Aloha e, ty sotroito raha ty aloha. Sotroito e. Maratra voatifitra ve asa? Tsy sanatria tafitoana ianao e, tafitoana fotsiny. Ay, ary aiza to tsy maninona ty maninona ty nalainy anakaty ianao ry Njaramafandry antaninay sy anady adinay tena marina momba nyity toerany ity sy ny momba ny Ramatora Sombolanoro. Tadidinao ve Ramatora Sombolanoro? Jereo fa tia ny sariny. To ny Andriambavy Rasombolanoro tokoa ty. Ity le sarina lainy tao any efitranony. 10 taona lasa zay ry Njaramafandry e. 10 taona sahady ve? 10 taona lasa. Tamin'ny andro ny tabataba teto amintsika nahatongavandreo vazaha milisy nanao vonomokany malagasy. Vazaha milisy? Tena izay vao tadidiko daholo. Tsaronao tsara. Tokoa tsy maty. Sisa paty ireo namako maty daholo. Iena ry Njaramafandry sisa paty tokoa ianao. Fa inona marina ny zava-mitranga azonao tantaraina aminay ve? Aleo alo hipetraka. Mahazo mipetraka ianao eto ambony seza vato eto. Indrisy teto no tratraran'ireo vazaha milisy Ramatora Sombolanoro. Tadidiko tsara nisy mpamadika malagasy nanondro azy. Olona fantatra io ary satria efa miotakotaka ny tany tamin'izay de naniraka ho any ambany Antsinanana amin'ireo namanay ny Andriambavy. Io mana mitetika fanoerana. Izy efa niandro teto. Niomana ny andositra sy hiafina koa raha misy ny tampoka. Teo amin'ny fiverenako tampoka. Nipotra avy any Antsinanana no nahitako fa indro efa voadidin'ireo vazaha Senegal Ramatora Sombolanoro. Ary nahoany teto ambonin'ity seza vato ty. Ndray Senegal ray no nively azy tamin'ny karavasy. Hatramin'ny endriny ny tenany rehetra efa rapa miosondray. Andriamanitra mampiorifototra to. De ahoana ry Njaramafandry de ahoana e? Andeha hitsoka andositra no nipotra tapoka koa reo mpitolona namako avy eo aorinako. Zany Tazan'ireo Senegal. De ahoana? Tifitra vararaka ny tsenananay. Tsy misy fotoana namalina. Tafalatsaka teo vonindreo namako voatifitra teo amin'ny lohako de nidaraboko tamin'ny tany. Tsindrin'ireo namako. Omeo rano kely aloha azafady. Ay, ty ary rerikaka eo. Ty rikaka avao. Apio kely ihany aloha Misaotra. Mahazoazoina aloha ianao. Mavesatra ny fahatserovana. Toy ny voamaly teto amin'ity toeranyty indrindra. Torana. Fotoana tsy ela loatra ngamba ary no heverin'ireo vazaha fa maty. Nahiratro moramora ny masoko ilany. De hitako. Iza no hitanao? Ramatoa Rasombolanoro. Tary
aritina amin'ny rojo vy manodidina ny trano rotika ny akanjony potika ny endriny feno rata ny tenany andray lanitro avy eo de nampidiry ny tao amin'le efitrano kely fiafenana efitrano kely fiafenana efitrano kely fiafenana efitra efa ny mandramatorasom-bolanory ela io iafenany raha tonga ny tampoka de rapanafika tsy matahodody kinanjo ay zany hevitra zany ry ngara-mafandry avy aty atsinanana am'ty rindrina atsinanany ty misy vy atosika ato ambanin'ny sezavato ato io no mamola varavarana vato afara miditra ao zany efa midanadana io varavarana io ny tonga tampoka fa saika andositra koa zany raha mato rasombolan'oro ny tratrany eny angamba tsy maintsy zay mihitsy mety reny ny fiviny zay diso orina loatra ka tratra teto de nampidiriny tao izy ary no idiny tao zay ny zavatra hitako farany de torana zay tsy nahatsiaro teny intsony raha tsy efa ela tany antranon'olona tsy fantatra akory de verisaina tanteraka ary tsy nahatsiaro ndray raha tsy tany amin'ny hopitaly marary saina tany an-Tananarivo efa taona maro taty orina hony zany mahapadala tokoa zany ny fiainako teo aloha rehetra tsy nisy tsaroko afa-tsy zay tany antranon'olona tsy fantatro nalafina zay vao mazava ny zavatra rehetra ka aizy zany fi zany zao andao tokoa aloha voaina rindrima sao de mba ao tsy mbola misy mikasika na inona tsika fa ahoana natao tsy maintsy ho ampanatsony ngarandremanalina andreny tantara rehetra amin'ny vava-ngara-mafandry sy anatrika ny amoana varavaram-bato de aleo raha mahita eto ny marina zay mihitsy tokoa ny tena mety de zay zava-misy ry ngarandremanalina mialatsindra na mpiantso anao mainka toy izao aloha izy no ngara-mafandry niasa tamin'ny ramatorasom-bolan'oro nanomboka tamin'ny taona 2,7 ka hatramin'ny 7,7 ary nipetraka tato taloha 2,20 taona zany izy tam'izany efa 2,70 taona izy zao tena mahavarina tokoa zany tantaranareo zany zareo ary mahavarina ny zavany sio zany efa amin'ilay laziko taminareo fa nga randrema anisan'ny olona tsy mba minomino foana raha tsy mahita ny masoko aminareo zany de io vehivavy tompotrano io no manangatra eto ary voahito anatin'io efitra io zay mihitsy ry ngarandremanalina raha ny fisehon'ny tantara ary mbola velona io olona io no nidiny tao araka ny filazan'ny ramafandry de maty tao zany tsy maintsy maty tao izy satria efa naratra be ary sao de mba mbola velona kosa ary izy aleo jerena ho aingany zay no aingany indrindra manaiky ny filazanareo rehefa mahita ny masoko aiza zao le vy ato ambany sezavato ato feno voninkazo nefa ato voadirongotany zany reo aloha io tokoa ohatrany misy lohana vy lavalava mitrangana io jereo ne mandehanaka ho angady raha le za tototry ny tany eo angamby izy zany ty ary ka alanga diako azy io tokoa io misy vy lava be boriborina io de atao hoana ny fanao an'ity ry ngara-mafandry tsy ndrina mafy ny vy sady somary ahodina akaombodiny sezavato ay ao ary hoe ataovy dray to misatra be izany ka ao miaraka manindry le rehetra ao efa tena rafiesana ny viko
ao mavy sao isa roa telo jereo reto fa tsy mibadika eny eny mirindrina vato eo antsinanana io e jereo ne ndrema zay mibakatra amin'ny farany ary andao irana mijery ary dao aleo angah ianao no miditra lory ny arandremanalina ka zany fofinato eny tsy maintsy misy mamofona viotra zany satria tsy misy rivotra rikitra mihitsy misy lalandrivotra ihany tika amin'ny karakara vy amin'ny tany ty rivotra mahazo izy tapinana avy eo ambany angamby io way jereo jereo eo anjorotrano io tolapaty io reto io miforotra mioka io ndrema matahotra ndrema matahotra ndrema ndany ianao mivoaka raha tsy mahatato ny fofinato ry lila ka avy alao ihany aho eto ka andriamanitra tenana azy io tena izy io re olo le io tompoko vavy rasambolanova izy tokoa ve ndrema hitany lave mifatotra rotsy ny tongony aman-tanany andre iany ary nafatotra nakambana avy ao aoriana zay gadra lava ny mbola tsy hitako le rojo ny taritaritiny sy ny velezana azy ihany sy ny velezana azy ihany io onoary ndia raha mafandra tsisy varavarana na lalana fanavoakato ve zany sa misy tokoa ity vy boribory anjolotrano ty indray no ahodina zany ty de mivonaka ao amin'ny efitrano fitehirizam-boky ny efitrano fitehirizam-boky hoe aoka fa zay vao mazava aminay ny antony toloko ao avy ao reny de le izy ohatrany misy manaloka foana isaky ny makao amin'io trano fitehirizam-boky io ka zay indrindra ka ahoana raha no tsy nahafahany voaka nandositry zay ny tsy azo mifatotra eny ny tanany amatombony mifatotra rody tsy afa-metsika na mamindra kory azy sady miaina efa kely efa mety torana izy angamba vao nampidirina tato angamba misy mihitsika vao nanomana nyty efitrano ty natao fiafenana raha matorasombolan'olo de nanisy kidoro lamba firakotra labozy maro sy afokasoka ary indrindra sakafo sy rano sotroina maritra andro maromaro tao anaty baoritra jereo anefa fa mangadiady ny hevitra ka midika zany fa noesorin'ireo vazaha daholo reo rehetra ireo ka satria efa ofinona mihitsy no antony nanotiana azy tato eo amin'ny 3 metatra eo zao ny sakan'ity hevitra ity raha jerena ary efa metatra ny alavany ary mifanila marina amin'ny hevitra fitehirizam-boky izy zany io marina le nahavariana fony anamboatra ny trano raha nijeryn'ny planina zany satria fa taty ao aoriana ny planina ela be ty vao naorina zay mihitsy ndrisy ry vehivavy mahantra tena maty ny etaita sy ny anoanana tato marina izy ary ny ratra mafinahazo azy ihany koa iany efa lasa zany fa inona no hevitra ry ngiarandremanalina mazava loatra fa de tsy maintsy afindra ao amin'ny fasana tokony isy azy izy tsy maintsy manao famadiana vonjo maika izany tsika amindranany taolam-balona tsara ny hevitra ao zay io izy iany tonga amin'ny nirina izy zao ho vahany izy ho afahana ato ho esorina ny fatorana rojo vy ary ho apetraka ao amin'ny toerana tokony isy azy izy mino aho fa ao arinan'izay de tsy hanangatra tsony ny tanàna ry ngiarandremanalina engany ry ngiarandrema raha tanteraka zany de ho azonao ny vola fanampanantinaiko alohan'izany anefa de tsy maintsy miandry ray volana ho hitaporofo tokoa fa tsy manangatra itsony ny avelondra sombolan'olo eto antsatsaka tsy izy tsony io tsy izy tsony angamba tsy hanome tsiny amy zany ianao tsy manome tsiny anao
eny araha zareo ento farany eto zany ny asanareo mahazo magnanga raha tiananga vitiny ny famadihana ny taolam-palindramatoa Rasoambolanoro vita soma tsara angatahana tsy anangatra intsony izy afatra ataoko anareo rehetra nefa dia izao endrika randriamanana tsy tiako fantatrolo-kafa ny zavatra niseho rehetra teto ka tandremo samy matambava so tsy lafa eto indray mantsy ny tranoko indrindra fa ianao ry nga raha mafandry tsy hiteniteny izay hitanao any amin'ny tanàna rehetra any ianao matokisa ianao ry nga randriamanalina efa niverina tanterako izao ny saiko tsy ho adiniko nareo rehetra rehefa lafo somatsara ny vilay merody tadidinao moa rindrema le andro nanofisako azy hoe hitako ny vonoana sy ny kapohana ny voadraly Ramatoa tamin'ny talata 5 avrily inge iny talata iny izy le niseho fanotelony dia nilaza tamiko ngiara mafandry fa 5 avrily 17 koa ny andro ny samborana ny zareo teto zany very ngiara mafandry zany mihitsy tadidiko tsara ny daty ary voasoratro ano any raha azoko tsara zany dia 10 taona tamin'ny talata no misamborana azy izay indrindra izay andro nahafatesany indray tsy fantatra tsara io na firy andro taorianany nanidina azy tato na firy andro leo zany ho andro fefa vita izay le tantaran'le averina ampiorooro teto mino fa mifarana teo iny miaika fa tena mananjina ry izy roa kely maty mananjina indrindra fa ndrahan'ireo tsy manatsinina latsaka ho an'ny fanafahana ny tanindrazana letsy mba ho azontsika n'izao fahaleovateny izao eny mandre am-piadanana ianao tompoko vavy Lema, matahotra Lema.